toe-karena sy sosialy mihaino ny mponina tao antsirana ny filoha Marc Ravalomanana. Politika ankapoben'ny fanjakana ifantoka amin'ny sosialim-bahoaka ny teboka telo voalohany hoy ny Premier Ministre. Antsoina ireo tanora eny amin'ny BC ny fanadiadiana no amantarana ny antony hoy ny Premier Ministre. Manaritra ny fiarabana tompo kilasy tompoky vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana mpanajana izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Varatsika ato anatin'izao vaovao izao ny akony dia ny filoha nasionaly ny Antokotiko Madagasikara tany Antsiranana fa mialohan'izay dia irosotsika aloha ireo vaovao mafana eto amin'ny firenena. Fantatra fa miisa enina ireo tanora tsy hita nanomboka ny omaly telo no voatazona ary atao fanadiadiana eny amin'ny sampandrara amsana ny Iloka Bevava na ny BC Anosy. Tsy mbola fantatra mazava ny antony fisamborana saingy everina ho misy ifandraisany tamin'ny etsika nataon'ireo tanora izany raha ny fanazavana manoloana izao tranga mianatra amin'ireo tanora mpikambana eo anivon'ny GNZ izao. Na izany tsy zany tsy emitra amin'ny fitakina ireo tanora mitaky ny amoana ireo tanora kosa ny solombavam-bahoaka na rivony mamo raha naneho ny hevitra ary ny antsony isokafan'ny fampiresana sy ny fifampidiniana. Tsy mitondra fitoniana hoy izy ny famoretana ireo tsy mitovy hevitra fa vao maika ampitombo ny fienjanana sy mandrehitra ny disadisa raha ny fanadiadiany ando miaratiana eo amin'ny sary sindatsariny ny aro-tanjo. Misa enina ireo mpikambana no amin'ny vondrony tanora mpitolona GNZ no tsy hita nanomboka omaly ankoatran'ny herzao izay efa fantatra fa voatazona teny amin'ny sampandrara misana ny Iloka Bevava na ny brigade criminelle Tetsy Anosy raha nambaran'ireo tanora androany. Mampiay azy ireo tanteraka ny zava-misy nanomboka omaly atoandro fotoana nanzavona ny miora sy ny vadiny ary nomena. Mahaly atoandro teo amin'ny tamaray teo izy no miteny hoe misy manaraka ozy izy fa inona no ataoko dia avy eo izy tsy hentsony tsy hennaitsony izy niandro zay tamin'ny 5 hoe ho tonga ny atrano izy tsy tonga niandro zay hatramin'ny 7 amin'ny valo amin'ny 9 alina zay mbola miandry anazy tsy nety tonga foana ihany izy rehefa avy eo amin'izay niantso ny vadiny zay dia nandray mesura moa zay niaraka tamin'ny entité zay da hoe andao ataontsika avis de recherche izy ao anaty Facebook dia rehefa nanao an'io avis de recherche io zay 10 minutes après niantso anay miora hoe alay veto bypass dia avy eo nandray mesura ihany koa miora hoe atsahatra ozy izy ny avis de recherche ao anaty Facebook zay nyteneniny anay dia avy eo zany zay vers 23 heures andeha anantona akany miora hoe akanazy any bypass dia nisy any namana nomena nombre miaraka aminay ao anatin'ny alliance vato no niaraka tamin'ny tenako hoe andeha akany miora zahay miaraka amin'ny vadiny miora dia lavitra loatra ianao izy fa mijanona aloha fa manjary lasa mody rery fa aleo zay sy nomena dia efa misy moa zany vadiny miora ny teny taminao hoe efa misy namako ato hiaraka amina ka ilay namana hiaraka aminazy ireo mbola mifanao fotoana quelque part dia zany hoe nandeha rery zany vadiny miora nandeha rery nomena dia avy eo koa amin'izao zay ny vaovao heniko farany tsy hentsony izy ireo mandrapity ny amin'izao ora hiterenantsika izao hoe aiza zareo fa atsona ny telefoniny maty daholo tsisy mandray akoatrany efa voasambotra dia henona eo zany zareo zao nitsika. Tsy nafantatra ny toerana nisy ireo namany mihitsy ireo tanora hatry ny omaly ierzao sy nomena ry tanora iray hafa no voamarina fa voatazona atao amin'ny BC raha ny fampitam-baovao mbola baraingo kosa ny misy ireo namany hafa. Nambara fa manoitoana ny fiandrianam-pirenena na ny atanta la sûreté de l'État izy ireo tranga izay disony ireo tanora tanteraka. Omaly hatramin'ny maraina dia tsy fantatra mihitsy hoe aiza ny misy anazy. Zay androany mampiantso anareo mpanao gazety io no mahazo vaovao hoe mihidy ao amin'ny BC ny namanay anankitelo inomena sy herzao pour atteinte à la sûreté de l'État. Tsy misy atteinte à la sûreté de l'État mihitsy io tsy mampaninona anay mihitsy na ny PRRM randrianirina foana rano eo fa nenay vina nenay no olana anay fa tsy olona. Donc aminay le izy tsy atteinte à la sûreté de l'État fa fitakiana ny vina famerenana ny vina nenay.
nambatra mazava tamin'ireo tanora fa tsy ny fanjakana no nanao ny fisamborana hoy ny fanazavana miantso ny mpitondra araka izany izy ireo anetsika ireo mpitandro ny filaminana anampy azy ireo amin'ny fitadiavana ireo namany le tsy fahitanandreo namanay ireo efa nanao antso zay tao amin'ny DGJ taly an'ny sanany tanora eo anivon'ny ministeran'ny tanora dia nanambara tsara mihitsy ny zareo hoe tsy ny fanjakana no manao ny arrestation dia ny fangatahanay ara rehefa tsy ny fanjakana no manao ny arrestation dia iza zany dia angatahanay zany amin'ny fanjakana apio zahay tanora arany mangataka fanampian'ny fanjakana ary zahay rehefa tsy anareo no manao ny arrestation dia mba apetseo ireo polisy gendarme reo anampy anay tadiny namana nanomboka omaly no nisy ny fisamboran'ireo tanora ary nitao hiatrinaraina teo raha ny vaovao nanamarina ny zavanisy teny amin'ny besianosy ny mpisolovava ary fantatra faharoa tamin'ireo tanora no niatrika fa mitorana ny ariva teo tsy mbola voafaritra mazavatra eto ny antony fisamborana no ny fanadiadiana mbola tsy vita hatramin'ny fotoana nanoratanay ny vaovao ny azo antoka kosa dia no ny fihetsiketsehana nataon'ireo tanora ny farany herinandro teo hoy ny mpisolovava misy arrestation zany natao amin'ny zareo tao aorianany reny hetsika nataony tao amin'ny Zoma reny dia confirmé zany aloha zao fa efa ao izy ny anakiroa amin'ny zareo aloha sura zany zay efa hitanay maso dia nametraka lettre de constitution zay avocat bénévole tamin'ireny andro reny dia efa miandry ny appel zareo ao anivon'ny brigade criminelle zay hiatrika ny famotorana anazy reo ny antony nampanatsoina sy ny antony nanenjehana azy aloha mety hoe manotoana filaminam-bahoaka aloha zay aloha zany matetika anenjehana rehefa ohatran'io satria le hoe le nitarika ny reny hetsika reny tamin'ny Zoma mety hoe tsy nazahoana lalana ohatra zay zao dia mety efa azo nanenjehana azy ny anankiray koa mety hoe atteinte à la sûreté de l'État zany mety izay fa mbola zahantsika miteny zao mbola tsy mahafaka miteny satria mbola tsy nanomboka amin'ny famotorana rehefa manomboka amin'ny famotorana dia tsy maintsy lazain'le olona mpanao fanadihadiana ihany moa zay mbola tsy voamarina araka izany nao amin'ny besianosy ireo tanora voasambotra afana tsi satria nomena sy herzo ihany no hita maso afatao ho hiatran'ny mpisolovava izy ireo mihitsy aza no ny antso ny mpisolovava azy ireo mety ao ihany fa ny hita masoko aloha zany dia izy olahy ihany zao ny hitanay tao zasy avocat miaraka manao amiko an'le dossier dia izy olahy aloha ny hitako fa akoatra zay tsy haiko mety ao mety tsy ao tsy fantatro fa mbola hiverina anontany kely ao zay rehefa avy eo zay moa zany nandrasany tenena hoe miandro ny fanadihadiana dia miandro ny antsony zareo anombohana an'izay fanadihadiana tsy ampiamotra ny tanora amin'ny fitakiana ataony amerenana ny vina teny akianja ny fisamborana azy ireo hoy ny fanamafisana ireo tanora mpitaritolona tamin'ny 20 septambra ihany no hitarika ny tolona amin'ny sabotsy ho avy zao izy ireo manoloana ny fisindreo endrika fantotonana ny tanora samihafa ty hoe fisamborana nay no tanjona tamin'ny fanaovana an'ireny fihetsiketsehan'ireny fa fanairana eo amin'le resaka hoe vina teny akianja misy vina ny takiana teny akianja le vina ny takiana teny akianja mbola tsy mivoaka le vina ny takiana teny akianja anaovana excuse zay nefany io le fanairana ataona eny akianja zany ny tanjona dia amerenana ny vina teny akianja fa tsy hoe sambory izahay zany hoe ilay entité nentinay nanaovana ny tolona ny tarihana ny tolona zany lasa nataony zareo indray fandrika avy eo namoronana tanora recyclé orange vaovao anaovana GNZ ny tena mitarika ny mouvement izay hoentina amin'ny 18 ho avy zao dia ireo GNZ nitarika tamin'ny 25 octobre ireo ihany satria izahay no tsy voavidy vola nanomboka hatramin'ny septembre 2025 dia izahay le tsy voavidy vola sady tsy mitady toerana mitaky ny vina no ohatrany hoe lasa enjehana zany zahay satria mila mangina mamela an'le refondation hiasa aloha na dia vinarany tsisy mandrara voatotoina sady ankehitriny ny fahalalana amin'ny teny sy maneho hevitra ary miverina sady ny fomba tsy mety nataony teo aloha hoy ny solombavam-bahoaka Rajerison Antoine mila manatsara sy manitsy ny fihetsy ny mpitondra fanjakana ankehitriny ho ity solombavam-bahoaka ity izay mitaky ny amoahany ireo tanora
entitra ny tenany laza fa ny olona no tokony novahana fa tsy ny olona no samborina tsy mitondra fitoniana ho izy ny famoretan'ireo tsy mitovy hevitra fa vao maika mampitombo ny fianjanana sy mandrehatra ny disadisa dia mifana hoe tsika sarotiny satria ainany eny lanyteo fotoana ny lanyteo ary roso makany amin'ny tsara ny tedavina fa tsy roso makany amin'ny ratsy dia manamafony zay ary manamafony ihany koa ny tenako hoe mizavatra tsy mety be dia be ataonareo dia aintsio re atsarao re fa tsy zay olona manambaran'ilay tsy mety no ezahanareo samborina tsirairay fa tsy ety ary tsy ekeny io zavateo dia averikoana ihany hoe ny vahoaka ny malagasy mijery ary mitazana anareo ary miaina fa sao ianareo dia mieritreritra hoe manginy ireo olon'ireo fa rehefa hitrotro ireo amin'ny ratsabozinareo dia ho hitanareo eo fa ataovy eo ihany dia toy izy eo ihany avao hainga an'ireo olon'ireo fa mampalahelo izy no tsy aiviny sy no tsy piany mazava ny fahalalana amin'ny teny sy manehoevitra dia izo fototra voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenana sy ireo lalàna iraisampirenena no soniavin'ny Madagasikara ka tsy tokony vohitsakitsaka tsy vahaolana ny fisamborana fa ny fanokafana ny fifanakalozan-kevitra no tokony atao manoloana ny tranga tahaka izao zany rehetrarehetra zany dia tokony tsy moditsity zany miaro ny zon'olombelona zany afaka miteny sy maneho ny hevitra fa tsy ekeny ary tsy mety raha misy tsy fitovizan-kevitra na tsy fitovizana fomba fijery dia herim-pamoretana avy hatrany no atolotra ary fisamborana avy hatrany ary fametrahana anao avy hatrany fa anonga-panjakana maninona raha ampiasaina ny ady hevitra ajoro ny fifanakalozana ny hevitra tsy azo raha tsy amin'ny olombelona tsy voatery ianareo rery ny anana marina fa reo zandrikely ireo reo tanora ireo reo mpitariky ireo ihany koa mba mety manana marina zay verino marina izy dia alefaso fifanakalozana fa la tsy mety izao fisamborana akitso rano fotsiny tsotro zao dia famoronana dosie ny anala amin'izao satria raha reo tanora reo tsy havita anongana fanjakana zany fa mba miteny marary azy izy mba miaro ilay tolona natao izy dia zao veny tsy etriny anaovantsika azy zany tsy rariny ary tsy kena izao zavatra mitany izao nanapa-kevitra ny tsy andry anjara amin'ny fokonandohan'ny tanora osokafana rampitso eny ivatoma ireo tanora mpitolona mivondrona anatin'ny GNZ araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany raha tsy mivoaka ny namany eto zany zay dia mandray an'ity fanapahan-kevitra ity rehefa avy mifampiresaka tamin'ny namana rehetra ao anatin'ny communauté d'organisation zahay dia nandray décision fa tsy handray tsy hanao ny fikarakarana ny concertation nationale des jeunes rapitso raha tsy mivoaka ireo namanay ireo izay namanay anatin'ny comité d'organisation zay zany apetrakay tsy pianay tsara zay fangatahana zay manamafy ihany koa izy ireo ny eo ambadiky ny fokonandoha izay tsy tondra vokatra mibaribary ihany koa ny tsy fisokafana amin'ny rehetra hoy izy ireo ka tsy azo ekeny dia niazakazaka ny MJS nanao ny élection an'ny CCJ sy ny CRJ ireo tanora rehetra nataony zareo ao anatin'ilay commission ireo tsy ny commission d'organisation ny concertation nationale fa ilay CCJ sy ilay CRJ dia tanora ny akamaroany dia tanora partizanina parti politika HVM izay antoko misy ny ministra ankehitriny zay le fahitanay nahoana moa zany no tonga dia sisihana hoe jeune HVM no atao anaty CCJ CRJ fa anankiray zay nefa io nitondran'ny concertation nationale tsy manaiky an'izany zay tsy manaiky ny trano trano zay manamafy arinana marina ireo tanora fa nisy ny fionana teo amin'izy ireo sy ny premier ministre saingy tsy mbola nahitambokan'izany ka namafisana izy ireo ny fitakiny mizarazara ny hevitry ny tanora ary miteraka resabety tranga ity andrasana antohin'izay raharaha rehetra izay fa mitaky fampiresana sy fanafanganana ny fokonandoha nasionaly ireo mpianatra sy ny tanora eny amin'ny anjery manontolo mba ahafahan'izy ireo maneho ny heviny saingy kosa manohitra tanteraka ny fanakorontanana ataon'ireo tanora sasany ny fanadihadiana ihany hoy ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta no ahafahana mamaritra ny antony fampiasona ireo tanora eny anivon'ny brigady misahana ny eloka bevava narisesy karazafy sy Mathieu Princino mitatitra ny antsipriana izay tsy eto Antananarivo irery no misy ny tanora ka tsy tokony anankirotana ny firenena ireo andihana tanora sasany hoy ny mpanao politika avao enim-bolana ny fanavaozana no nitondra ny firenena ka tokony havela hiasa malalaka ka ny asa no hitsarana azy tsy voaterakena koa ny fangatahany ireo rehetra maneho hevitra satria raha izay mangataka rehetra dia hovaliana avokoa dia tsy hisy raharavanina eto amin'ny firenena hoy ihany ny mpanao politika vaovolo fido tsika eto Antananarivo hoe saky misy zavatra dia mikorotana io hoe vahaolana tsy vahaolana io fa ny ampandroson'ny Madagasikara no tokony ataontsika filoha efa miezaka izy anatsara ary tsika tsy tokony ny metsiny be fatana
firy volana moa Mikaela teo, firy volana izy teo a de tsika fa midradradratra fa mimenimenitsika manao zavatra koa ne tsy mora ny sasana azy anatin'ny 10 taona reo mbola tsisy zavatra vita. Firy volana izy tokony lalàna zay tsika vozay tsika vonitena anazy hoe président tokony jerena ry efa miezaka izy. Ankoatra izay nanao fanambarana ny solotenan'ireo mpianatry ny anjerimanontolo nilaza fa toerin'izy ireo ny fambolena korotana eto amin'ny firenena, angatahan'izy ireo kosa ny fanafainganana farany izay aingana ny anatanterahana ny fikaonan-doha am-pirenena ahafahan'izy ireo mitondra ny heviny. Mpianatry ny anjerimanontolo dia tsy makasitraka ny fanakorotana nataon'ireo namana sasany izay tsy nahazo toerana ary manohana tsy misy fepetra ny fitondram-panjakana izay tarina Andriamatoa Randrianirina Mikael akasitrahanay feno ny ezaka ataon'ny fitondrana amin'ny resaka jiro sy rano eny anivon'ny anjerimanontolo ary mbola mangataka hatrany izahay ny fanasarana sy fijerena ny fiainan'ny mpianatra. Izahay dia tsy manaitry ny handravana ny rafitra izay mbola miasa ohatra amin'izany ny anteny miera-pirenena ny HCC fa mangataka kosa ny hanaovana ny fikaonan-doham-pirenena faran'izay haingana indrindra. Manoloana ny vaovaon'ny paritaka amin'ny fampiatsoana ireo tanora nitarika fidinana an-dalambe ny farany herinandro teo sy ny fanjavona n'ireo tanora roa hafa dia nanamafy ny praiministra fa nivalin'ny fanadihadiana ihany no ahafahana mamaritra ny antony nampanatsoana ireo tanora ireo. Ny fanadihadiana dia tsy asan'ny gouvernemanta fa rehefa mandeha ny fanadihadiana angambany ny rafitra manao fanadihadiana ny tena tsara anaovanareo ny fanontaniana satria izay tsy mahalala hoe inona ny zavatra nitranga sy hoe inona no antony andehanan'ilay fanadihadiana. Dia fanadihadiana moa mandeha dia angambany ataoko hoe tena tsara indrindra miandro mivokatry ny fanadihadiantsika fa raha notany momba izay nareo dia zareo le manao fanadihadiana ny tena tsara mitrana ny fanontaniana. Mbola notanana eny amin'ny brigady misana ny eloka behivavy eny Anosimo Herzo sy nomena amin'izao ora noratana izao raha toka mbola tsy fantatra mazava kosa ny misy any miora ampitarika ny fikambanana GMH sy idina vadiny. Hoy ny anivony anteny miera-pirenena kosa indray sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity fanamboavana atrehan'ny firenena ny lafiny sosialy hoy ny Prime Ministre Mamitina Rajoelinason nanoloana ireo solombavam-bahoaka tety Tsimbazaza tamin'ity androany ity. Anisan'ny lahara-pahamehana ao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana ny ady amin'ny kolikoly, ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ary ny fanomezana toerana lehibe ho an'ny tanora amin'ny fampandrosoana ny firenena. Tsy andany fotoana ny gouvernemanta fa iroso avy hatrany amin'ny asa mba ahitana vokatra mivaingana ho an'ny vahoaka malagasy raha ny fanazavana hatrany. Tato-baovao ny Narcisse Karazafy eo amin'ny satrindratsarin'ny Mathieu Princy. Adidy lehibe ny fanatanterahana ny andraikitra maha-praiminisitra indrindra manoloana ny zava-misy saropady iraisan'ny-pirenena toy ny ady any Iran sy ny fahalemena anatiny ara-toekarena. Anisan'izany ny fiankinan-doha amin'ny solika hoy ny lehibe ny gouvernemanta Mamitina Rajoelinason raha nanolotra ny politika ankapobeny fanjakana teo anatrehan'ireo solombavam-bahoaka androany manana olana manoloana ny fisian'ny monopole sy ny oligopole ary indrindra ny capture d'état i Madagasikara hoy ny praiminisitra ka sakana lehibe amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara zany. Ny malagasy aloha, ny firenena aloha, zay vao ny tombotsoako na ny tombotsoan'ny gropin'olona. Zay zany aloha no mibaiko anay amin'ny fanantanterahana an'ity. Ary rehefa miteny hoe malagasy dia ny malagasy rehetra zay fa tsisy hoe ity avery na ity avery na ity firena ohatran'izao na firena ohatran'izao fa rehefa malagasy. Ny faharoa dia ny ady amin'ny kolikoly sy ny ady amin'ireo crime organisé. Ny crime organisé blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics, trafic de drogue, trafic d'être humain sy ny sisa. Reo ady rehetrarehetra reo dia atao ankafetsena fa tsy atao routine. Manohana ny fanavaozana ny vahoaka malagasy ary antenaina anamora ny fanatanterahana ny politika ampanjakana ny fiara-miasa amin'ireo député hoy ihany ny lehibe ny gouvernemanta izay nanamafy fa manana anjara toerana lehibe ny tanora izay sahana aneo hevitra ka tokony araraotina ho hery lehibe manosika ny fanavaozana izany. Tanjona napetraka ny gouvernemanta ny fanamafisana ny fahaleovantena ara-toekarena, ny fampitsaharana, ny fampisaraham-bazana ka hananganana firenena mirindra kokoa miaraka amin'ny fanovan'ny rehetra ny toetsaina na ireo mpitondra izany na ireo olom-pirenena. Ny olona miara-miasa aminay rehetra tsy misy tokony korompo indrindra fa ny tompona andraikitra ambony.
ny manaraka dia gouvernance par le dialogue, fifampiresahana. Raha tsy mifampiresaka ny olona fa ny malagasy manana soatoavina hoe tsy misy tsy vitany teny iarana, fa tsy mety ny manao idéologie unique, de tsy maintsy mifampieno zany ao anaty mifanantanterana ty fandarana asa ty. Ary ihany koa redevabilité, tena mba redevable. Ny eto amin'ny antenimera mazava satria fa misy foana ny tatitra atao eto fa le amin'ny vahoaka mihitsy ny tiana resahana eto mba ahafahan'ny vahoaka manitsy anay eo amin'ny fanatanterana arana eno ny andiny fa 70 lampandrenana teo dia raha misy mbola hitan'ny gouvernemanta fa tokony ahitsy any ampanantanterana dia entiny eo amin'ny antenimera pirenena tsy salasala zany zay andeho aty aminareo koa anontany hevitra raha ohatra ka misy zavatra hitanay mataraiky anay amin'ny fanatanterana. Ifantoka amina teboka folo lehibe ny PGE toy ny famatsiana rano sy jiro, ny fandripahalemana, ny famokarana, ny fanatsarana ny fotodrafitrasa, ny famoronana asa ho an'ny tanora, ny ady amin'ny kolikoly, ny fanatsarana ny fitantanan-draharam-panjakana ary ny fanamafisana ny demokrasia, nambarany fahamafisana ny fifampiresahana eo amin'ny sehatra rehetra, fony fotoana ka kendrena ny azahoana vokatra mivaingana omena ny vahoaka, atsikaritra tamin'ny fivoriana tsy ara-potoana androany fa tonga maro ireo solombavambahoaka ny aino ity fanolorana ny politika akapoben'ny fanjakana anatolotry ny praiministra ity. Araka ny andininy 7 ao amin'ny lalam-pandrenana dia ao anatin'ny 30 andro ao aorian'ny fanendrena praiministra ny fanolorana ny politika akapoben'ny fanjakana ary dia nitotosa andro any teo anivon'ny antenimera amin'ny pirenena izany. Mbola vaovao eny anivo ny antenimera pirenena izay hatrany ho tanterahina faran'izay aingana mba andraisana ny hevitry ny tanora manerana ny Madagasikara ny fikonan-doha-pirenena hoy ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta tamin'ity androany ity. Manantena vokatra mivaingana avy amin'ny fitondrana kosa ny solombavambahoaka indrindra eo amin'ny sehatry ny sosialim-bahoaka sy ny fikonan-doha-pirenena. Mamafisin'ireo olom-boafidy fa hazava-dehibe ireo teboka folo napetraka ola ara-pahamehana ao anatin'ny politika ankapoben'ny fanjakana satria mifandray mivantana amin'ny olana sedray ny firenena. Narsisy karazafy sy Mathieu Prince atrany no mitatitra ny antsipriana izay. Atao lara-pahamehana ny fikonan-doha amin'ny pirenena ao anatin'ny politika akapoben'ny fanjakana ahafahana manatratra ny tanjona ao amin'ny fanavaozana ho ny praiministra lehibe ny gouvernemanta isy ny fanatsarana ny tetandro ny fikonan-doha ahafahana miroso faran'izay aingana amin'ny dingan'io raha ny fanazavana. Toendretrarehetra efa misy drafitra ao amin'ny ministera amin'ny fanavaozana zay efa namoaka izy tamin'ny fotoanandro tadinareo mois de janvier na février fa misy mise à jour atao satria ny contexte efa niova dia ho atao mangarahara io dia ho hitandrehetra amin'ny site web ministère sy ny sisa hoe zao ny filaharan'ilay fikonan-doha hoe amin'izao ny daty eriananina amin'izao ny daty eriananina. Manantena vokatra mivaingana avy amin'ny fitondrana fanavaozana ny maro ary nandrasana ny fanolorana ity politika akapoben'ny fanjakana ity tokony atao lahara-pahamehana araka izany ny sosialim-bahoaka sy ny fikonan-doha amin'ny pirenena ahafahan'ny olo-pirenena mitondra ny heviny amin'ny fanavaozana tia napetraka eto amin'ny firenena ho nisy olombavambahoaka voafidy tao manjakandrina. Miandro koa zany izy ny programma irosoana makany amin'ny République fadimy dia tsy inona zany fa ny fikonan-doha-pirenena io moa zany ny isoana ny afahantshoavy atao mantsoantso be mihitsy tongava daholo ao daholo zany tsika mitondra ny hevitra na io fanavana fahivan-drafitra na ny ara-tsosialy na ny toe-karena na zay tiana amboara dia miainga avoana lampandrenana dia mandeha amin'izay fividana maro samihafa ary miaro ny olona hoe manomboka oviana ary inona ny atao ahoana ny foezaka ny atony sy ny lavitrezaka dia ny zavatra hita kosa aloha dia mametraka ny fitokisany amin'ny fitondrana ny vahoaka amintsika amin'ny ten'izao aloha. Na resy lahatra ny politika naroso ny fanjakana ho nisy olombavambahoaka voafidy tao Kialamavony satria mahenika ny firenena ary milaza ny zava-misy marina eto amin'ny firenena. Ny zavatra azoko lazaina aloha dia zao mahenika ny firenena mihitsy ary ny zavatra nrasan'ny olona ny zavatra nylazainy teo zay no zavatra hitako ary hitako amin'e amin'le olona miteny hoe olona révolutionnaire nationaliste zay ny filazako ny praiministra zany révolutionnaire nationaliste
ary olo teanao defisana zay de a zany isan'ny olo manana fanetanana be de be amin'ny sisy résultat ary tena azo atenaina ny sian'ny fanavaozana. Zava-dehibe ny fanomezana lanjany sosialim-bahoaka ao anatin'ireo lahara-pahamehana telo voalohany satria ireo teboka telo ireo no mahatonga ny fidinana an-dalambe tamin'ny volana septambra hoy ny solombavam-bahoaka voafito ao Avaradrano. Ary ny raha antsika nahita teo a zavatra telo ngeza be tamin'ny zavatra folo no nitenenina sy hoe ho tanterahana dia ny voalohany ny resaka ny angovo, ny faharoa ny resaka rano ary ny fahatelo dia ny resaka ny sécurité. Andrekina ny firenena tokoa reo satria iny nahatonga le grevy teto amin'ny tany sy ny firenena dia niady amin'ny kolikoly, niady amin'ny kolikoly zay veriko fa manova foto-fisainana sy manova fiainana ary manova ny zavatra iainantsika rehefa tena mametraka ny paikady amin'ny resaka kolikoly andriamatoa premier ministre chef du gouvernement. Politika akabean'ny fanjakana moa no nyprezenteny teo hoe ahoana ny fomba natanterahana azy fa nisan'ny tena nasongadininy dia ny fitsinjovana andreo tanora amin'ny endriny maro samihafa sy ny fampirisihana ihany koa ny tanora andray andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Andrasana araka izany ny fampiarana ny politika akabean'ny fanjakana sy ny vokatra entiny. Mahakasika ny fitakiana fandravana androm-panjakana indrindra fa ny anteny miram-pirenena amin'izao fotoana izao dia miantso fitoniana sy fahamalinana ireo solombavam-bahoaka manoloana ny fitakiana sy fandravana ny androm-panjakana nambaran'izy ireo fa ambadika politika sy fikasana anakorotana no manosika ireo andian'olona mitaky izany no mafisin'izy ireo ihany koa fa mila mijery lavitra ka manentana ny tanora anoana ny fanavaozana ireo solombavam-bahoaka mba tsy ho voatarika amin'ny fikasana mety animba ny firenena. Tato-baovao ny Narcisse Karazafy sarisina tsariny Mbatio Prince. Ilaina ny mandralesona amin'ireo tranga efa niseho teto amin'ny firenena indrindra ho an'ireo mitaky ny andravana ny androm-panjakana hoy ny solombavam-bahoaka voafito ao Faratsio na mafisiny fa tokony ho tandrovana ny fahamarina toeran'ny rafitra mijoro satria antoko ny fitoniana sy ny filaminana tia napetraka eto amin'ny firenena. Misy vondrona mpanao politika very toerana mitady ny anakorontanana ambadika izao fitakiana izao hoy ny fanehoan-kevitra raha tomantsy ka tanteraka ny fandravana ireo androm-panjakana dia mety hitarika krizy vaovao an'ny firenena izany ka tokony tandrina sy andinika lalina ny vokadratriny ny rehetra. Naso ny firenena ve ny fanana ataontsika hoe ny zavatra krizy teto amin'ny firenena tamin'ny 2009 sy tamin'ity 2026 zao na tamin'izany etsika politika nandoko politika no nidina an-dalambe fa tamin'izao dia tena hoe ny etsika sosialy io zany ary zay hoe tena fandravahana eritreretin'ny tanora na hoe misy olona mampirisika mpanao politika ne matetika ny ao ambadika zao satria fantatra nefa ny tanora ny leader atao anatin'iny etsika tamin'ny 5 septambra iny ary misy mpanao politika ao anatin'izany tena mampiasa ao anatin'izany hoe raha vao reo institution zay misy amin'izao fotoana zao mba ahafahana miditra nefa zay fidirana ao anatin'izay ve mahasoa ny firenena ao anatina ataontsika hoe efa hita fa tsy naombony tamin'ny 2009 ny fandravana ny fidirana an'izany ataontsika hoe CT CST zany dia mbola zay rafitra zay ve mbola averina amin'izao fotoana zao dia reo atoko politika tsy lany tamin'ny fifidianana tsy nasedra fifidianana fa atoko politika misy 200 mahery eto Madagasikara zay ve mbola andeha hiditra dia hoe tohizo indray mandeha alavao io fimpotona io zany rehetra zany anie tokony hoe miara-mandinika isika rehetra hoe ho an'le tanindrazana any jerevantsika ho an'le vahoaka malagasy. Nanamafy ny solombavam-bahoaka voafito ao Isandra fa anisan'ireo nandray anjara tamin'ny tolona nandro-danana ny fitondrana teo aloha ny anteny miram-pirenena noho ny fahatsapan'izy ireo ny tsy fahombiazany fitantanana nisy tamin'ireny fotoandreny indrindra ny fanitsakitsahana ny zo fototra ny tanora malagasy no mariny fa tsy matahotra ny andravana ny anteny miram-pirenena izy ireo saingy raha tonga amin'izany dingan'izany dia tokony ho tanterahana avy hatrany ny fifidianana mba hisorohana ny tsikera amin'ny fametrahana olona hitantana ny rafitra hafa mety isolo ny anteny miram-pirenena. Raha ohatra ka manapa-kevitra an'izay tokoa ny filoha fandravanay dia tokony hisy fifidianana atsoatsy satria manko ny zavatra misy dia zao teo andriamatoa filoha nametraka ny gouvernemanta igny zay hita ny gouvernemanta afaka mamaha ny olana gouvernemanta hita ny filoha fa afaka miara-miasa aminazy nefa mbola ahitantsika ZNZ ahitantsika tanora kritika ihany hoe mbola hifirongony ihany nefa tamin'izany ataontsika hoe eo amin'ny 30 eo ny ministra tena tamin'ny fotoana andro izay vao may ve hametraka olo 390 zay olo tsy ho fidiana
fa ho tenjena mety ho agnatin'io ary mino aho fa olo zay tsy lany tany amin'ny toerana misy anazy tany mety nahazo 2% na 3% tany amin'ny toerana misy anazy tany ka mieritreritra hapetraka fotsiny no hisolo amin'ny assemblée nationale dia regny no anisy ataontsika hoe magnampy anareo hiady hanao an'izay ka eto iady mbola veriko fa tsy matatra ny hanjavan'ny assemblée zahay fa kosa tonga dia ataony fifidianana no mafisiny ireto solombavam-bahoaka ireto fa tokony hijery lavitra sy hanohana ny fanovana ireo tanora fa tsy hanaiko rebirebeny ireo mpanao politika mikasika ny hamotika ny firenena fiainanantoko sy tontolon'ny politika ilaina ny toromarika sy ny fampiresana momba ny hevitry ny antoko ao anatin'izao fitondrana fanavaozana apetraka eto Madagasikara izao. Nisy ny fianaon'ireo mpikatroka toky Madagasikara tao Ambohidratrimo ny farany herinandro teo nambaran'izy ireo tao anatin'izany ny makasika ny endrika ijoroan'ny antoko sy ny fotokevitra ijoroan'ny antoko ao anatin'ny fitondrana fanavaozana. Nanatanteraka fiaonana satria ilaina ny fifampizarana vaovao sy fifanorona hevitra ho an'ny samy mpikatroka ao anatin'izany. Tonga maro moa ireo mpikatroka niatrika ity fiaonana ny farany herinandro ity. Rindratsary ny tahiriny somary nangina ny antoko Madagasikara tao Ambohidratrimo taoriny ny fifidianana ben'ny tanàna no ny olana sy ny sakatsakana teo aloha izay voalaza fa nisy fiantraikany tamin'ny fahafahan'ny mpikatroka naneho hevitra miverina ary andro ny fahafahan'ny antoko manao ny etsika ionana sy fanakalozan-kevitra izao ka antony ifamorina sy fampiresahana hoy ny fanazavana. Hery lehibe ny fahatongavan'olona maro be tamin'ny fotoanandroany satria ny tanjona dia niverena indray le tanjaka ny antoko tima eto amin'ny tanàna Ambohidratrimo. Miomantsika amin'ny fifidianana maro izay ifanesy dia voalaza teo ny fifidianana filoham-pirenena fa isan'ambara tonga ny koa dia misy fifidianana tsy maintsy ifanesy ary izany rehetra izany tsy maintsy iomanantsika andraisantsika nandraikitra mba tena tanàna mandroso sy miroborobo satria itsika niezaka hitondra ny traikefantsika sy miviana amatina antoko lehibe atsika natontiako Madagasikara to Ambohidratrimo. Fitondrana tetezamita no misy ankehitriny hoy ny fanamafisany solombavam-bahoaka Rabenirina satria mivoaka ny lalam-pandrenana enimbolana ny fempotoana voafaritra ny lalàna ho an'ny fitondrana mpisolo-toerana ikarakarana fifidianana ka izany no ilazana fa efa ao anatin'ny tetezamita ny firenena amin'izao fotoana. Efa miaina ao anatina rafitra ivelan'ny lalam-panorenana ny firenena tsy hoe mifanohitra amin'ny lalam-panorenana akory fa ny aingavy any amin'ny lalam-panorenana ihany dia aveo tafavoaka fotsiny zany hoe rafitra extra constitutionnel fa tsy anti constitutionnel kanefa efa tsy nanaja an'ilay endrika intérim voalaza ny lalam-panorenana intsony dia zay no mahatonga ny antoko tiako Madagasikara laza hoe ho an'ny antoko efa tetezamita izao iainantsika izao ka tokony isy karazana fifanarahana ara-politika karazana tondrozotra ahafahana mamaritra ny fomba fiasa mba tsy isiny hoe mandeha anjamba ny fiainam-pirenena satria rehefa tetezamita dia tokony faritana hoe iza manao inona any an-trano-rovina dia izay no mahatonga ny antoko tiako Madagasikara nametraka foana hoe apetrao izay zavatra izay. Atreto anefa mbola tsy tonga tamin'izay tsika fa rehefa niantotsika fenitra na ny cadre légal ahafahana mamaritra hoe makaiza inona no ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia iza no manao inona dia hatrano roviana dia fantatritsika fa namoaka n'ilay atao hoe chronogramme ny fitondram-panjakana. Mazava ny tetiandro ho an'ny fanavaozana navoaky ny mpitondra na dia tsy nialoavany ny fampidinihana sy fampiresana teo amin'ny sampisehatra zay zany ho ihany ny solombavam-bahoaka Rabenirina ka saina tanteraina amin'ny taona 17 anio any ny fifidianana filoham-pirenena ka ny fanaraha-maso ny fanatanterahana io tetiandro io no andraikitry ny mpikatroka rehetra. Ny mission atsika zany zao mission atsika dia ny manara-maso manaraka ny fanajana ny chronogramme arak'izay voalaza ao anatiny mba ho tratra araka ny vinavina ny mpitondra fanjakana mitanjona amin'izao fitantanana ny firenena makany amin'ny fifidianana manaraka izao ary mifehy izay zay mahatonga antsika miteny hoe ny antoko tiako Madagasikara zany
dia manohana ny rafitra hitantanana amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, manohana io rafitra fanavozana io, satria raha misy mitady fanavozana ny fitantanana amin'ny firenena teto tao anatin'ny taona maromaro farany dia tiako Madagasikara ny voalohany ary manantena fa afaka handray anjara amin'izany ny rehetrarehetra atratrarana zany tanjona zany. Mikasika ny fikoanam-pirenena kosa dia miandry ny fitarian'ny FFKM ny antoko amin'ny fanatanterahana izany. Io rafitra io raha teo no nomeny ny fanjakana fanavozana ny mandatany ambolohany fa hitarika izany amin'ny maray amandriny azy ireo. Raha resaka concertation nationale na resahana dia miandry ny fitarian'ny FFKM isika ary manantena fa ho tanteraka araka ny voalaza tao anatin'ilay mandat sy ny voalaza ao anatin'ny chronogramme izany concertation nationale izany. Zay position ny antoko timma amin'ny ankapobeny. Manamafy ny antoko timma eto Ambohidratrimo fa tsy hijanona ho mpanara-baovao fotsiny fa ho mpanara-maso entitra sy mpandray andraikitra amin'ny fanatanterahana ny tetiandro ho an'ny fanavozana. Araka ny toromarika napetraky ny Front National ny antoko Marc Ravalomanana. Mijoro ary mitaky ny mangarara sy ny fanajana ny lalàna efa ny fanarahana ivoahan'ny firenena ao anatin'ny fanavozana ny antoko ary miantso atrandry ny sy ny fampidinana malalaka ho tombotsoan'ny firenena. Inovoiny ihany koa no irosoantsika tanteraka ao anatin'ny akon'ny dian'ny Filoha Marc Ravalomanana tany amin'ny tapany avaratry ny Anosiny. Nanokana fotoana ny fampiresahana sy ny ainona tamin'ny ponina ny fampitona tamin'ny Filoha Nasionaly ny Antoko Madagasikara Ravalomanana Marc nandritra ny fandalovany tany Antsiranana ny farany herinandro teo. Ny sehatry ny sosialy sy ny toe-karena no ampetindresaka tamin'izany ka isan'ny vohitra tamin'ny tafatafa nataony tamin'ireo mpitatitra ohatra ny momba ny tsy fandriam-pahalemana eny an-dalana izay mampitaraina azy ireo mafy. Ny Antsiprian'izay sariny Ambolava tsara rindratsariny tahiriny aina. Tokony mba ho jerena manokana ny tsy fandriam-pahalemana hoy ny etaetan'ireo mpitatitra izay maniry ny mba anamboarana ny lalan'ny sirama any an-toerana. Mitaraina ihany koa ny olona sendra ny filohan'ny tim fa vitsy ny asa any an-toerana ary misy fotoana azy tsy ahitana asa mihitsy any amin'ny faritriny ka tsy misy velomana ny poniny. Nanararaotra ny nangataka ny amelomana ny orinasa tiko any amin'ny faritra avaratriny ny sasany tamin'ireo olona ny tafatafa ka nilaza fa tokony mba omena asa maro ny poniny ho an'ny fisian'izany. Nilaza ho sahirana amin'ny fitadiavana lalam-barotra ny mpamboly amin'ny asa famokarana lavanila ohatra any Sava ka miantso fanampiana. Tokony aomby be kokoa ny vokatra katsaka any an-toerana fa mangataka fa matsina kibota kosa ireo mpamboly. Tahaka izany ihany koa ny fanondrana ny tanimboly amin'ny alalan'ny tohatrano. Ao anatin'izany rehetra izany dia mitaraina ihany koa ny ponina ao amin'ny komina Mahabo ao anatin'ny Antsiranana faharoa fa mahatsiaro mitoka-monina tanteraka ka nizara ny manjo azy ireo tamin'ny Filoha Nasionaly ny Antoko Madagasikara. Nandritra ny fandalovany tao Antsiranana ihany koa ny onionan'ny Filoha Marc Ravalomanana tamin'ireo mpandrarà mikambana ao anatin'ny anteny-merany varotra ka nivoatra nandritra izany fionana tsotsotra ny fanakalozan-kevitra izany ny olana amin'ny famatsim-bolana ny investissement izay mila fampitokisana sy fitoniana politika eo amin'ireo mpisehatra rehetra. Nambara fa tokony omena lanja ny arenan'ny faritra anomezana tokony mpampiasa vola ary tokony mba hipetraka miaro ny mpandrarà ny lalàna momba ny fandrarana eto Madagasikara. Voateny ho isan'ny singa ny toe-karena mampandroso iny faritriny ohatra ny fizahantany sy ny agribusiness. Nandritra izany moa nilazany Filoha Marc Ravalomanana fa afaka mitondra ny anjara brikiny amin'ny firesahana amin'ireo mpamatsy vola tahaka ny vondrona Eropeana sy ny banky iraisam-pirenena ny tenany ary vonina anampy amin'ny fanatsarana ny lalàna amin'ny feny fandrarana amin'ny lalan'ireo solombavambahoaka tima eo anivony anteny-meram-pirenena. Fa ankoatra izay tafa ny fanaovany Filoha Marc Ravalomanana tamin'ireo ponina sy ny mpandraratany amin'ny tanàna Antsiranana iny dia niarany mbavaka tamin'ireo mpino kristianina tao amin'ny fiangonana FJKM Ramena Fiadanana Antsiranana ny Filoha Marc Ravalomanana ny omaly alahady. Fotoana nanehoana fa na dia eo aza ny fahasamihafana misy eo amin'ny olona dia afaka miray fo sy saina hatrany eo anatrehan'Andriamanitra. Ny Antsipriana izay. Alahady voalohan'ny taorian'ny Paska, fotoana fanorenam-pinoana ho an'ny mpino kristianina izay andrasana ny firotsahan'ny fanahy masina iraka ho mpananatra ho an'ny kristianina. Ny finoana dia mifantoka amin'ny iraka nampanaovin'ny Kristy ho an'ny kristianina aray ny fanantenana ho an'ny ho avy mandrakizay. Io raha fehezina no afatra napetraka ny mpitandrina nandritra ny toroteny. Amin'ny fety maro samihafa any fiarahamonina
tsy nanay very mahazakan'andriamanitra na ialana ny mahazakan'andriamanitra tsy hampanabe ato amin'ny eglise samy miana nohampitaratsika delasy dia meteza sy manekeny haperak'andriamanitra atoizy zao lay fahatsaranatsika fampianona itsova olombelona ny ilanatsika fampianonana hoany am'izao tontolo zao ahatrana zany dia lesitsika le zao tontolo zao tena vehivavy manesy zao tontolo zao misy fa tsy mandeha vehivavy resy zao tontolo zao manao fomba zao tontolo zao mijekatoka zao tontolo zao dia mba mijekatoka iny mama mandeatakatra losa zany fanananatsika losa dia mitena dorokasy zanak'andriamanitra naperak'andriamanitra ko dorokasy tsombak'olombelona fahazavana zao tontolo zao fahazavana ny fiarahamonina misitsy raha tsika dorokasy dia tena mipetraka tsara zanak'andriamanitra mora misy lavina zao tontolo zao am'izany mahampiny nanaovana ny sapakadorokasy dia miahy ny fiarahamonina manampy ny sahitana ataoka zany fa tena zanak'andriamanitra iso isika no mieritreritra fa samihafa isika fa ny tombo mampiray sy mampiombona antsika ao anatin'izany fahasamihafana afatra lalina mampatsiahy fa tsy sakana ny fahasamihafana fa arena azo entina anamafisana ny firaisankina sy fihavanana hoy ny filoha Marikaravalomanana nandritra ny fijorona vavolombelona samihafa ny fiveratsika samy famponazy dia ihany ary sika dia samy manana tsara fa asafana masina lesatsika tena fanosonito tamin'n'olona tsy vita ny mateto zahay ary zao karaka tsara vita ny tsara ka dia hita koa fa mafitsirehetrakoiry tena hery tsara mihitsy azan'eritrefa tsisy mahitsy zay tena avy hita ery zay tena foana maanaandriamana manaona zay manaona zay tsy fitelady ianao sy fitelady sy fitelady iasa miaraka izy satria nitomina sy fitelady Madagasikara fobe pasteur dia pasteur Mansara de avec ici des manampy amin'ny fananganana fiarahamonina matanjaka mirahina ary vonina hiatrika ireo fanampy samihafa ny finoana iraisana sy ny vavaka iombonana ho hiatrany ny filoha Marikaravalomanana fa niray feo ireo be ny tanàna manerana nosy ary nahatonga solotena avokoa nanao fanambarana niaraka tamin'ity androany ity mangataka fiaonana amin'ny filohan'ny fanavaozana satria tanjona ny anamafisana ny fitaran'ny asa isy ny tena fanovana marina eto amin'ny firenena raha ny fanambarana nataon'izy ireo Ando Miaratinina sy ny arotanjona no mitondra ny antsipriana izay mankasitraka ary misaotra ny fitondrana fanavaozana amin'ny ezaka vitany nandritra ny fijoroany ny fikambanany ben'ny tanàna eto Madagasikara manamafy ny fahavonona ny ary asa amin'ny fitondran'izy ireo isy ny fanavaozana eto amin'ny firenena mangataka fionana amin'ny filohan'ny fanavaozana sy ny praiministra izy ireo hijery vahaolana miaraka amin'ireo olana maro lafi misy ankehitriny fionana izay tokony ho vita amin'ny ity herinandro ity ho ny fanazavana hamafisina etona ny fanohananay sy fahavononanay iroso amin'ny tena fanavaozana miaraka amin'ny fitondrana kehitriny vory teto izahay mera
niara-nandinika sy nijery ireo olana sy ny vahaolana ka maniry izahay ny eonanay amin'andriamatoa folohan'ny fanavozana sy andriamatoa prime ministre mba hahafahanay mizara ny etaeta amin'ity herinandro ity tompoko raha mba sitrakareo ny izany etaeta izany. Misy ny fanamariana fa antsitrapo no nahatongavan'ireo mera teto andrenivohitra noho ny firaisan-kinanay be ny tanàna. Tanjona amin'izany nomezan-danja ny mpitondra ny fotony isy ny tena fanovana sy fanavaozana andrasany maro. Izahay zany no solo tena mpanjakana voalohany faharoa eny amin'ny ifotony ka noho izany dia mangataka izay mba homena valeur ny be ny tanàna ho raisina tompoko miangavy fa tsy hoe manery fa fiangaviana ny anay fiangaviana tanandroa mba tsy ho verimaina ny sasany mandeha 4 kilometra mialana Tananarivo satria noho ny fahefana moa centralisé eto Tananarivo dia tonga eto zahay mitady an'izay tao hoe fanohanana an'izao fanavaozana zao ka mangataka izay mba ho raisina ankitsi-po tsy misy resaka politika na kolera politika na hevitra samihafa fa lay fampandrosoana ny vahoaka sy lay fanovana tia napetraka eto amin'ny tany sy ny firenena no angatahana ity. Ny ray feo ireo ben'ny tanàna ary nahatonga solotena avokoa tamin'izao fanambarana izao. Manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity Francisca avy eo amin'ny Canal Plus zone Ankorondrano. Miaraba ny Francisca. Oui, miaraba ny Monsieur Germain, miaraba antsika rehetra ampijery ny MBS amin'izao takariva izao, miaraba ihany koa ny teknisiany ambadimbadika ao. Mazava hoazy fa ny tontolon'ny Canal Plus Madagasikara no resantsika indrindra fa mahakasika an'zareo ao amin'ny zone Ankorondrano manokana. Inona zava-baovao azo ampahafantatra? Za moa solotena ny zona Ankorondrano ny zona Ankorondrano moa dia ao amin'ny Carrefour Ankorondrano ao amin'ny shop Ambodivona ary ao amin'ny store Akadifotsy. I store Akadifotsy io moa botikanay vaovao izy io. Ny vaovao entinay moa dia le 50 000 ariary efa malaza be moa izy io eny amin'ny radio eny amin'ny télé rehetrarehetra eny. 50 000 ariary ny mampiditra Canal Plus amin'izao ao anatin'ny 50 000 ariary io efa mahazo matériel complet nareo efa misy abonnement access ao mandritra ny 3 andro be izao ary efa mahazo décodeur carte ny installation maimay-pona ny technicien any tonga ny aminareo manao ny installation. Manahoana ny resaka hoe tolotra maro samihafa ao anatin'izany? Oui, ao anatin'io access io ihany koa efa manana droit na my canal ianareo. Ny my canal moa dia application izy io ahafahanareo mijery ny Canal Plus nareo amin'ny téléphone na amin'ny ordinateur. Zany hoe raha ohatra zany hoe misy connexion ao an-trano ka mijery télé mijery dessin animé eky izy raha misy afaka mijery bola somatsara amin'ny téléphone na koa madame mijery série amin'ny ordinateur. Zany hoe karazana application izy io? Oui, karazana application izy io afaka téléchargenareo en Play Store izy raha le smartphone tsotra raha ohatra kosa hoe iPhone dia ao amin'ny Apple Store. Eny ary mahakasika an'ilay tolotra manokana ny resaka abonnement sy ny re abonnement manahoana amin'izao fotoana izao? Raha ohatra ny bonus-tsikany amin'izao verina une semaine aloha izy fa raha ohatra kosinareo manao re abonnement nareo alohan'ny fotoana ka manao ny souscription na my canal dia mahazo 15 jours surtout canal nareo miaraka amin'ny DSTV zany 15 jours izany sur my canal irery ihany. Afaka mahazo karazana programme kely ve Francesca amin'izao? Oui, ao anatin'ny Champions League tanteraka moa tsika amin'izao ny mardi misy mercredi ihany koa misy quart de finale retour tsikany izay ifanitsanany Bayern sy Real Madrid amin'ny larobia izao izy io amin'ny 22h sur Canal Plus Sport 3. Tiako iverenana ihany ho an'ny olona le any amin'ny faritra hoe tsy tonga eny amin'izao amin'ny Ankorondrano manahoana raha ohatra ka te hanjifa n'ilay Canal Plus? Ny any amin'ny faritra afaka manantona amin'ny botika any amin'ny faritra izy ka misy Canal Plus daholo any amin'ny faritra tsirairay avy. Tsara sy mary ampatsevina eky mba adresy indrindra fa ho an'ilay Akadifotsy satria ohatry ny vaovao ilay Akadifotsy Oui, vaovao mihitsy ilay Akadifotsy ao amin'ny shop io Ambodivona misy anay na ao amin'ny Akadifotsy store Akadifotsy eo ampitany OKLG ex FTC taloha izy io. Dia misy tolotra kely koa zay amin'ity
ny roa andro zay tsy ahatapeha amin'ny promotion ty zay ny saikadiny kely a ny promotion dia ho tapitra amin'ny alarobia izao zany hoe androany a rapitso a talata dia amin'ny larobia amin'ny 12 alina no tapitra ny promotion ka dia manasa anareo a hiazakazaka eny amin'ny store eny amin'ny zone Korondrano a ao amin'ny Carrefour Korondrano a ao amin'ny Shopu Ambodivona ary ao amin'ny store Akady Fotsy fa izay rehetra 10 tonga voalohany a mardi mercredi a dia mahazo godiza toy ny t-shirt pochette sy lo maro isan-karazany ka dia manasa anareo zay a anjifa Canal Plus izay rehetra manjifa Canal Plus ho ia fa tsy hoe manao réabonnement zay rehetra manjifa Canal Plus a ao amin'ireo boutique Sistone zay niteneniko teo ireo Carrefour Korondrano a Shopu Ambodivona ary Ankady Fotsy store Akady Fotsy a zay 10 tonga voalohany ao aminay a amin'ny talata sy larobia dia mahazo an'ireo godiza ireo ina daholo izy teo mahazo t-shirt na zany t-shirt no azonao a na pochette na casquette misy karazany maromaro koa akoatran'ireo fa 10 tonga voalohany ihany no mahazo an'izay dia manasa anareo hiazakazaka eny amin'ny standinay 10 tonga voalohany ihany no mahazo an'izay zany dia azatara fanentanana farany ary araka ny efa niteneniko teo a amin'ny 15 zao ny farany promotion a manasa antsika rehetra anjifa ny Canal Plus a fa efa kely ny stock ao a kely dia kely ny stock ao ka dia manasa anareo a tonga eny amin'ny stand sy eny amin'ny boutique anjifa ny Canal Plus a ho an'izay 10 tonga voalohany dia mahazo an'izay cadeau izay a le ho antsika rehetra zay manao réabonnement ihany koa ataovy aloha réabonnement anao mba azahoanao an'le bonus ary manokafa compte my canal mba ahafahanao misitraka ny Canal Plus nao n'aiza misy anao amin'izay toerana rehetra andehananao na any ampiasana araka temps de poste dia afaka mijery Canal Plus soma tsara ianao manana amin'ny page ihany koa izahay page zone Canal Plus zone Korondrano ahafahanareo manaraka amin'ny vaovao tsy tapaka atao amin'ny zone Korondrano ary larana findray afaka miantso anay ihany koa nareo raha ohatra ka hoe tsy afaka mi se déplacer makeny amin'ny boutique sy eny amin'ny stand amin'ny laharana 034 49 277 72 mankasitraka ny Francesca nitondran'izay fanazavana kely makasika ny Canal Plus zay makasitraka anareo ihany koa hariso tompoko ndao toizantsika ny fampalalam-baovao amin'ny maresaka iraisam-pirenena ary miditra amin'ny dingana vaovao mampanahy ho amin'ny krizy iraisam-pirenena ny fanambarany Donald Trump fa ametraka blocus naval ao amin'ny Détroit d'Ormuz i États-Unis taoriny tsy fambiazany fampirarahana ara-diplomatika izay natao tany Pakistan no heverina fa ampienany disadisa sy ny fifandonana teo amin'ny Iran sy États-Unis no nilazany Amerikana ity fanapahan-kevitra ity vaovao makasika izany. Donald Trump a ordonné dimanche un blocus naval américain du détroit d'Ormuz. Rehefa tsy naomby ny dinika natao tamin'ny 20 aprily lasa teo tany Pakistan dia nienjandro indray nitady teo amin'ny États-Unis sy Iran. Matanjaka ny tsy fitovia-kevitra eo amin'ny lafiny ara-miaramila sy ara-toekarena ary vao maika mampitombony sy fifampitokisana eo amin'ny antany sy ny ankilany ny zava-misy. Vokatra izany ny safidy lalana enjana kokoa i États-Unis amin'ny alalan'ny fanerena ara-miaramila ao amin'ny Détroit d'Ormuz. Manandanja stratezika lehibe ny Détroit d'Ormuz satria lalana iampitany ny apahany betsaka amin'ny solika sy ny entana maneran-tany. Raha tanteraka ny blocus naval hataon'ny Amerikanina ao dia mety hisy fiantraikany mivantana amin'ny fivezivezen'ny entana sy ny vidy solika maneran-tany izany ary hampitombo ny fienjanana eo amin'ny faritra afovoany atsinanana. Manokatra varavarana mampidi-doza ity toetra raha ity, mampitombo ny ambana amin'ny mety hisian'ny fifandonana mivantana ary mety hanitatra ny ady ho amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fanamafisana ny fepetra ara-miaramila. Manomboka miaina ny fiantraikan'ny ady indrindra eo amin'ny sehatra ny angovo ny toekarena maneran-tany. Ambana lehibe hisian'ny krizy maneran-tany ity fanapahan-kevitra momba ny blocus ao amin'ny Détroit d'Ormuz ity. Après que les conditions préalables fixées par l'Iran, notamment la réduction des frappes fananao fihetsiketsehana manotra ny gouvernemanta israeliana ny vahoaka tany antoerany volana vitsy lasa manko izao dia miaina fianjanana ara-politika lalina i Israely no ny ady hevitra mafana momba ny fanavozana ara-pitsarana sy ny fitondran'ny Prime Ministre Benjamin Netanyahu ny antsipriany izay.
maro ny antony irosoan'ny vahoaka israeliana amin'ny fitokonana mahasorena ny vahoaka israeliana ohatra ny toetra raharam-pivoarana sy ny ady mitranga ao amin'ny faritra tamin'ity hesika tao Tel Aviv ity olona narivony maro no nidina an-dalambe nilanja sora-bavety sy nanao tiabe nisy ireo miasa mivantana ho amin'ny fanovana ara-politika sy fanoherana ny fitondrana ankehitriny nasehondreo mpanao fihesikesehana fa sy afa-po amin'ny fitantanan'ny governemanta izy ireo indrindra amin'ny fanapahan-kevitra ara-politika sy ara-pivoarana niteraka fizarazarana teo amin'ny samy vahoaka israeliana moa ny zava-misy masy ireo mihevitra fa ampiena ny fahaleovan-tenan'ny fitsarana izany ireo mpanohana kosa nefa milaza fa fanisiana ilaina amin'ny rafitra ara-politika izany mampiseho mazava ity hesika ity fa mizara roa ny fiarahamonina israeliana amin'izao fotoana izao eo ny mpanohana ny governemanta ary eo ny mpanohitra mitaky fanovana lalina raha mbola tsy voavaha ireo olana ara-politika sy ara-pivoarana fototra ireo dia toy ny fihetsiketsehana sy ny ady-hevitra mafana ao Israely. Ny momba ny Michel Letito sy ilay sokatra antsoina hoe Jonathan ireo indray no afakely hoentina aminao amin'ity androany ity. Malaza eran-tany noho nitranga sy fahita firy sy tena mahagaga i Michel Letito mahay mihinana zavatra sy natao hoanina izy araka ny tantara sy ny tatitra ny ely dia navita ny hinana zavatra toy ny metaly, vera, fingotra, plastika ary zavatra lehibe kokoa toy ny bisikleta sy ny fahita lavitra kely ireny ity teratany frantsay ity. Noho izany fahaizany hafa kely izany dia nomena anaram-bositra hoe Monsieur Mange Tout adika malalaka hoe mihinana ny zavatra rehetra ny tenany. Ny tena nahavariana ny mpahisiansa sy ny mpijery dia ny fomba nahafahan'ny vatany nandevina izany zavatra tsy fihinana ny hoaniny izany. Voalaza fa nanana rafitra fandevonankanina hafa kely sy toy ny mahazatra i Letito ka mahazaka zavatra mafy sy tsy fihinana ny vavoniny. Ny ely koa ny tantara milaza fa nandritra ny fampisehoana nataony dia nisy fotoana nanapotehiny sy ny hinanany apahany tamina fiaramanidina kely iray izay vao maika nampalaza azy maneran-tany izany. Amin'ny ankapobeny heverina ho ray amin'ireo olona hafa kely indrindra eto an-tany Michel Letito noho ny zavatra tsy fahita sy tsy azo eritreretina nataony. Ny zavatra nataon'ny Michel Letito dia tranga iray mampiseho fa misy tokoa ny olona manana fahaiza-manao sy toetra miavaka tsy fahita amin'ny mahazatra. Ity sokatra antsoina hoe Jonathan ity no voamarina fa biby an-tanety mbola velona kanefa antitra indrindra amin'izao fotoana izao. Efa 720 taona izy amin'izao fotoana izao. Avy any Seychelles i Jonathan fony 2.790 izany hoe tany hoany amin'ny taona 170 tany. Nafindra tany amin'ny nosy Saint Helena izy ny taona 2.790 tany amin'ny faritra Britanika any amin'ny ranomasimbe Atlantika atsimo mba hiaina amin'ny tontolo voahary miaraka amin'ny fikarakarana manokana. Niaina tamin'ny vanim-potoana sy trangan-javatra maro ity sokatra ity toy ny ady lehibe, ny fiovana ara-politika sy teo amin'ny tontolo iainana ary ny fivoaran'ny fiarahamonina tao amin'ny nosy sy maneran-tany. Na izany aza nefa dia mbola velona izy noho ny fiarovana sy ny fikarakarana azony ary ny filaminan'ny tontolo iainana misy azy. Ity tantaran'ny sokatra antsoina hoe Jonathan ity dia pirofo velona momba ny faharetan'ny natiora ary mampasahy isika ny mahazava-dehibe ny fiarovana ny zava-mananaina sy ny tontolo iainana. Tapitra ny fampahalalam-baovao-tsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anona naraka izany hatramin'ny farany sorana teknisiana sy ireo manam-panao gazety niaraka nana tontosa izao fampahalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko.